Mateo toko fadimy amby roapolo raisina manomboka amin'ny andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny fa enina amby efapolo. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahiny anjely rehetra dia hipetraka eo amboniny seza fiandrianany voninahiny izy io zanak'olona io azafady Jesosy. Eny tsara fa sady mamaky zany tsika no mandray sady fa mbola anomboka ny toroteny rehefa avy eo. Tsika io mbola vao mamaky dia mandray. Raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, raha tonga i Jesosy amin'ny voninahiny, Jesosy tonga amin'ny fotoana io zany tsy le ohatrany tsy izy amin'ny maha-olombelona azy teto intsony, tsy le hitantsika any amina carte postale any iny, tsy le coupe carré misy maquillage iny, tsiny fa amin'ny voninahiny. John nampahitana azy tamin'ny voninahiny any amin'ny boky ny Apokalipsy, dia zao no nahitany azy. Ny masony tahaka ny lelafo, ny volony fotsy, ny lohany tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ny lohany zany tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny, ny masony tahaka ny lelafo, ny tongony tahaka ny varahina manganoano, tahaka ny varahina manganoano trano transparent. Ny sikina fisikina mbola mena, ny sikina fisikina mbola mena teo amin'ny tratrany izy. Ary tsy amin'ny mampanjaka azy dia misy véhicule mitondra azy, tsy reny voiture présidentielle ireny fa soavaly fotsiny mitaingenany. Izy miaraka amin'ny voninahiny, ary misy sabatra roa lela maranitra eo izy mivoaka avy any ambavany. Izy amin'ny voninahiny io zany, ary zay olona tsy voavonjy tsy mazaka mahita azy. Fa hiteny amin'ny teniboatra izy hoe mianjera aminay satria tsy zaka ny ahita an'ilay voninahitra. Fa ny olom-bovonjy kosa rehefa iseho izy dia ampitoviana aminy ireo olom-bovonjy. Hoy zao hoe ho tahaka azy isika, dia hifanantona ny andrem-by sy ny vy. Izy midina isika miakatra. Lazao amin'ny namanao, izy midina hoe isika miakatra. Avereny any, izy midina isika miakatra. Oh, la fête des fêtes. Tsisy fety ohatran'io zany. Ninona fety organisé eto amin'ity tany velona ity? Tsisy mitovy amin'io raha lasana bavy. Tsisy olona hiteny io vai zany mozika zany fety io, fifaliana io, fahasambarana io. Tsy haiko hoe taiza ianao ny sambatra indrindra hatramin'izay, fa tsisy tikany ny asambaranao tany raha oharina amin'io asambarana io. Ninona ampiasaina eto amboniny tany ahafaly sy asambatra ny olona? Le mpanamboatra sy le mpamorona mihitsy no mi-organiser io fety io. Tsy fety indray mandeha fa fety isanandro. Je ne veux pas rater les ciels. Za tsy te ho diso an'io lanitra io raha lasana bavy malala. Avereny Jesosy io te ho any aminao aho, tsy te ho diso an'io aho, tsy te hirate an'io aho, tehirizo mandra-patongako any aminao aho. Amen, amen, amen. Io ny hatsarana indrindra hatramin'izay. Tsy haiko inona ny irinao eto amin'ity tany velona ity, mbola ho levona, mbola ho lo, mbola ho potika. Fa io rahalahy, io ranabavy hafa io. Tsy elo ihany manko ny ho resako aminao, fa le tanàna ho vatantsika ho resako aminao ihany koa. Ao amin'ny Apokalipsy 21 ao manambara ny firafitra io tanàna io, fa mbola tsy any alohantsika zao. Ireo karazana arena ankibon'ny tany maro samihafa trandrahan'ny olona io, zay no mandrafitra an'io tanàna io. Io le firy miliara ny arena ankibon'ny tany. Zany mercure zany mahazo tsy fantatra hoe firy centilitre amin'izany ianao. Ohatrinona ny azo lo.
ny lalana ho an-tanàna ozy dia tena volamena. Ha, any andafy misy building na gratte-ciel fitaratra anao andehananao, dia tazanao ny any ambany any ary matahotra ny olona mandeha eo satria fitaratra anao andehanana, fitaratra azo antoka tsy ho vaky. Inona andehanany olona dia tazana ny any ambany any. Amin'ny réseaux sociaux tsika mahita olona manao blague reny, ohatran'ny hoe matahotra izy andeha eo le blague reny, fa misy ranomasina fitaratra any mandeha eo amboniny zany tsika rasana baba. Aza malahelo raha mbola tsy ary nandeha tapis rouge hatramin'izay ianao, fa any ranomasina fitaratra no andehanantsika any. Tsika tsy hoe tsy very eny amin'ny ely any, fa iaina amin'ilay fiainana mandrakizay, ilay paradisan'Andriamanitra. Asiana tehaka mafy zany ranasana. Ao aloha iny, any aloha iny, fa ho avy amin'ny voninany ilay mpanjaka. Ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany. Firenena rehetra misy ety ambonin'ny tany angonina eo anatrehany. Fotoanana fitsarana ity, Fitsaran'Andriamanitra. Dia hanavaka azy izy rehefa tonga eo ny firenena rehetra. Olona nge zany popularité ny Madagasikara fotsiny amin'izao firy tsy eva any amin'ny 32 millions sa firy izy arany 30 ano any izy tamin'ny taona lasa izy any amin'ny 2.30 tapitrisany ny malagasy fotsiny, fa tsy fantatra hoe ny eto ambonin'ny tany mbola tsy nijery afaka jerenareo zany nisan'ny olona eto ambonin'ny tany probablement afaka jerenareo amin'ny Google vetivety zay. Fa ny firenena rehetra ambony ary amin'ny tiange hatramin'ny olona velona tamin'ny Adama sy Eva angonina daholo amin'io satria averina tsangana daholo ny maty rehetra. Hoe ho anoloany fitsarana dia atao inona le olona teo? Avahana. Dia neno ny namanao isy fanavahana io amin'izay fotoana izay. Sotra Jesosy io. Dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Mpiandry ondry ihany zany tena tsika inandray osy moa iny sa ondry. Fa ny mpiandry ondry tsy mila mandinika be manavaka an'io. Ty ondry ty osy. Hainy tsara hoe bengy ty ondrikondrika ozy majanga zany. Sa tsy zay? Avahany ny ondry dia avahany ny osy. 33. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy amin'ny ankaviany. Enganeka eo amin'ny ankavanana misy atsika senao amin'izay fotoana zay. Amin'ny ankavanana ny ondry, amin'ny ankaviany osy. Raha sanatria zany ka ankaviany misy anao amin'izay fotoana zay, dia tonga dia efa fantatra hoe hoaiza ianao. Tamin'ny 2008 any aina fahitana tena mafy. Ary tsy adiniko hatramin'ny androany io fahitana io. Tao anatin'io fahitana io ara lasy anabavy nendasina. Hitanareo io fanendasana brochette io. Ohatran'io teo amboniny io. Fanatonoana misaotra. Natony fa tsy nendasina. Fanatonoana brochette io. Na mahay mafy tamiko zany. Taitra rehefa avy eo. Ohatrany reny zany izy io. Misoran'Andriamanitra ianao fa velonainy ianao androany. Amboaro ny lalanao rahalahy. Amboaro ny lalanao ranabavy malalako. Aza minamana amin'ireo olona manao kitotoany ara-panahiny reny fa simba ianao. Satria misy olona tsy taitra amin'io.
Ao zao misy publication navokako momba an'ireny dia misy an'ireo ny olona manoratra ao. Efa tana moa ianao nahita ny elo zany ianao miteny ny fanatany. Dia hoy zany an-tsaiko any, mendrasa mahita ianao vao mino. Hoy zany an-tsaiko, mendrasa mahita ianao vao mino. Isafidy io raha lasela bavy a. Safidy io. Mendrasa mahita vao mino. Zay zao nga mahita maso an Jesosy, fa zay mino an Jesosy dia io Jesosy miasa eto. Za nga mahita azy am'le zavatra toko eto reny nga hitako izy, fa za mino. Dia rehefa mino ianao dia miseho izy, aseho ny voninahiny. Fa amin'izany fotoana zany na mino na tsy mino izy misy. Fa amin'izao mbola question na misy tsy mino nisehoany na tsy sehoany aminao. Fa amin'io na tsy mino na mino ho tsaraina. Haleluya. Fahafatesana nga hitanao maso na tsy inonao io tsy maintsy tonga. Sady zany sa tsy mino fahafatesana, fa rehefa tonga aminao io ka io zany na tsy inoanao io misy io taka ny zavatra hitatsika eto. Finoana misy ehoan'i Jesosy satria izy sambatra zay tsy nahita nefa mino. Tsika mbola tsy nahita nefa mino ka izy marina. Na mino tsika na tsy misy le zavatra marina. Fa ny fanasitranana sy ny fagagana sy ny fitahiana fotsiny miankina amin'ny finoanao no isehony eo aminao. Amen. Tongava aminao izy arak'izay inoanao. Fa amin'izany tsisy resaka mino sy tsy mino tsony. Fa zavatra misy, zavatra marina. Ka enganeka eo ankavanana ianao amin'io fotoana io, fa tsy amin'ny ankaviany. Amen ve? Tao toy izy atsika arana vaky teny fa maika hitory teny 33. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Misy zany ato amin'ny ankavanana, inona ny amin'ny ankavanana? Ary inona ny ankavia? Osy. Samy olona io fanomeny anarana io, nareo ato osy, nareo ato ondry. Fa amin'izao aloha i pasteur Isidoro dia miandro ondry amanosy. Ao sa tsy ao? Anontaniana namanao inona ianao hoe? Zay rehetra ny andro eo tao anaty baiboly dia nisy osy foana tao. Ny ondry amanosy ny Joba, ny ondry amanosy ny Jakoba, ny andro ondry amanosy daholo regny. Dia za koa miandro ondry amanosy azy ao. Dia ato tsika miaraka ato. 34. Ary amin'izany ny mpanjaka grand thème dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanana hoe avia ianareo izay notahiana raiko. Wow. Mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo atrzay nanorenana izao tontolo izao. Tianoko izay itenenana an'io amin'ny fotoana anankiray dia mba anisany lazaina hoe avia. Lombolombo ny andeha hijery résultat na BPC, résultat na baka io. Hoe avy le anarako, zao ny numéro matriculako. Nisy taona tamin'ny classe de 3e, raraka tamin'ny premier trimestre. Bety mafia tamin'izany. Satria any amin'ny 6 any ny moyennako. Teneniny mamako mafia, tonga dia nanao autodiscipline mihitsy, tsy voky ny trano amakay tsy nivoky ny trano, mitotona ny baolina any ambadibadika any satria misy lakoro be fanaovana baolina zay. Raha vao mitotona misy manao baolina dia efa lasa, fa tsy nivoaka mihitsy herinandro tsy hitany namako. Sendra hitany fa iza ny tena tsy hita mihitsy ety ano satria mianatra. Zay raha namakany an-tsena mitondra harona, misy kaye ao. Anatina carnet misy formule mathématique, misy daty amina histoire. Na eny an-dalana aza mianatra satria za tsy maintsy afaka amin'io fanadina mpanjakana io.
tonga ny fotoana vitako soamantsara andeha hijery résultat tsy za akory mijery jereo ny anarako afa ao. Misy namako atao Jean Paul zay, Henri Anirina Justin Isidore ao e la zay ndao tsika wa las blousenay carreau maitsomaitso mpianatra radama premier tany Atamatavy. Mamanay mitsena eo ampitan'ny arabe, nanahoana ozy roa vito ny blouse koa, nanahoana zanako hoe roa vito any blouse ko, afaka sady afaka roa vito ny blouse ko. Satria maninona tsisy ilana ny intsony fa blouse hafa indray no ilaina amin'ny taona manaraka. Samba te ohatra zany amin'ny Fitsaran'Andriamanitra io, manana assurance tsara hoe atova ny lanitra io raha lasana mambalala. Satria azoko antoka ny nataoko dia sura, mila azonao antoka ny ataonao dia sura. Tsara Andriamanitra raha lasana bavy, io no anisan'ny teny andrasako indray andro andre iaho hoe avia ianareo zay notahiny raiko mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo. Enkanenao ranabavy rahala samy andre an'io teny io sika, andova fiainana mandrakizay, andova lanitra isika. Zay tafiditra ao tsy mivoaka intsony, zay tafiditra ao tsy miala intsony, ary zay tafiditra ao tsy miala intsony. Ao ane enao rahala sako ao e, ao ene enao ranabavy sako ao. Fa manana autodiscipline tahaka ny nataoko hiatrika an'ilay BBC seconde. Mandeha ny sioka tsy anarako zany, mandeha ny baolina povy zany afa-tsy amin'izany tsony hiomana amin'ny zavatry, fiomanana no any amin'ny paradisa, fiomanana ho any an-danitra. Madio ianao vao mankany, masina ianao vao mankany, mahitsy ianao vao mankany, maneritena ianao vao mankany, marina ianao vao mankany. Amen ve? Raha ao aminao ny fanahy mason'ny tompo dia io sy no hitaridalana anao mandrakariva raha lasana vavalana. Misy ny tebiteby indraindray anala baccalauréat efa somary bebe loha, tsy mafefe tena tsara kanefa mianatra ihany. Nisy namako atao hoe Aristide, nisy ny cours gratuite amin'izany tamin'ny andro ny député tany Atamatavy, non be ny tanàna tao Roland Ratsiraka tamin'izay, dia nanome cours gratuit izy tamin'ny CG Ratsimilao. Saky ny amin'ny enina arivo zay mianatra cours gratuit, mianatra ikotrana ho amin'ny baccalauréat. Misy namako tonga ao mbola vao volana Octobre, tonga izy tady anao mahitana mianatra lesy, oh lesy razidor mbola oviana lesy baka lesy dikan'izany mbola tsy anamafy izy satria mbola oviana, mbola mitaona ho avy. Fa nampianarina anay ozy le prof nampianatra anay zao ny ataovy anaty saina araka izy le bac sera demain. Ahoana ozy rapitso ny bac sanandro zany ianao dia mieritretra rapitso dia miomana foana ianao rapitso. Ianao raha mbola mihevitra ho ela ny tompo vao avy, ho ela ianao vao faty, ianao tsy miomana. Fa raha ozy tsy apoiziko ny andro hafatesako, tsy apoiziko ny viny Jesosy, miomana foana ianao, miomana foana ianao. Misy occasion fahotana tsy hidiranao, misy occasion fakapana tsy hidiranao, satria tsy apoizinao ny fotoana. Tonga ny fotoana miatrika an'ilay izy, nisy ny voavaliko, nisy ny tsy voavaliko. Tonga ny vacances, nanao vacances atany ambanivohitra, fa za tsy sura tsara, za tsy sura tsara, ary maro amintsika io koa tsy sura tsara, satria mbola mieritreritra hoe ho ela ny tombo vao avy, ho ela ianao vao maty, tsy sura tsara. Teneniny eo namanao ny ankabeazantsika reto tsy sura tsara hoe tsy sura tsara, satria tsy ampy fiomanana, mbola maro ny zavatra tsy milamindamina iainanao dia tsy sura tsara ianao. Dia andro le namako Aristide io ihany tonga tany ambany vohatra satria toerana ray ny samy nanaovanay vacances, nitady anatany. Tamin'izany tsy nisy telefôna, nitady anatany. Mamako no hitany voalohany, fa za avy saika tany anaty rano, atao hoe rano vato, niakatra avy any jereko izy eo miaraka amina bisikleta VTT. Afaka hony ianao anaka, afaka inona ho afaka baka hoena avy ny lanitra ka tsy takatra.
sy nanam-po fa afaka ihany. Raha lasana bavy malala engane ka tsy otra anaty amin'izany ianao, tsy hanam-po fa tafiditra ihany. Engane ka azonao antoka dian'izao tahaka ny baolina basket satria nanao kely ihany ato amin'io fa tsy lasa lavitra. Alefanao iny tonga dia sans os, tsy mikasika eo amin'ny cerceau. Ho tahaka izany tsika amin'io lanitra io, avy hatrany dia tafiditra, avy hatrany dia tafiditra, avy hatrany dia tafiditra, avy hatrany dia tafiditra. Tavy amen, 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 amen. Ho any ianao sa tsy ho any rahala.